miarabatsika rehetrarehetra ndray hanao ty vidéo ty ndray aho makasika an'ireo influenceurs sy influenceuses misy eto amin'ny tany eto Madagascar sy any ivelany. Ny akabetsahan'ireo influenceurs sy influenceuses amin'izao fotoana zao ataoko hoe ny 90% mahery de manankiana mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Matolo izy manankiana, matoa izy manaratsy maniratsira sy miteny anireny zavatra hentsika sy fantatsika reny tsika tsy teny fotsiny azy ohatra hoe ry koto, ry tsy haiko, ry faniry sy rehetrarehetra ny eto Madagasikara sy ny any ivelan'ny Madagasikara de manankiana sy manaratsy ny fitondra fanjakana amin'izao fotoana zao. Matoa izy miteny an'ireny de misy zavatra hitany, misy zavatra tsampany, misy zavatra hainy ihany koa hoe misy zavatra tsy mety ny misy eto amin'ny firenena. Fa kosany tiako tenenina amintsika rehetrarehetra de hoe ny olombelona tsirairay de manana ny tanjona. Inona le tanjona? Tratrany ny tanjonany amin'izao fotoana zao lasa filoham-pirenena izy voafehiny, feheziny ny rehetrarehetra, inona ny rehetrarehetra, na ny civil, na ny miaramila sy ireo tompona andraikitra fanjakana isan'ambaratonga de voafehiny. Isika olombelona ihany koa moa de namoronana fitaovana iray himanipulena saina, vatana, indrindra mifanahy tsinona zany fa ny vola. Diso tafahoatra loatra ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena eto Madagasikara, zay mahatonga an'izao firenetsika zao mikorosy fahana. Manararoatra aby ny rehetrarehetra izay minono sy tanakavanany sy manodidina ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Hany ka lasa tsisy valeur, tsisy dikany intsony ny vahoaka malagasy. Iteny ohatra raha aho zao hoe tsy fantany intsony ny mahasoa sy ny mahafinaritra, aingitraingitra ny be dia be, aitraitra no maro. Lasa tsy mipetraka amin'ny Madagasikara intsony i Madagasikara fa filoham-pirenena manana filoham-pirenena. Manankiana ny akabetsahan'ny influenceurs sy influenceuses amin'izao fotoana izao. Tiako tenenina hoe rehefa tonga amin'ny tanjona irinao ianao de hadinonao aby ny zavatra noteneninao sy nampanantenanao. Nareo ve tsy mahatsapa amin'izao fotoana izao hoe ohatrany hoe kisangisangy sy kilalao sy izay tiana atao no atao eto Madagasikara? Zareo zao bariatsanina reny tafiakatra final vetivety anaovana vila. Ny olona nefa misy aiza tsy misakafo ny any amin'ny faritra atsimo any zara raha mihinana. Any amin'ny faritra Kongo any be ny maty, be de be no ny fahasahiranana, ny sakafo, ny rano, ny jiro. Vetivety eo hoe manangana projet hoe anamboarana vila, tsy hoe be felonana raha miteny amin'izany fa tsy izy loatra ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Te hiteny amin'ny mpitondra iaho hoe mba apetrora angamba malagasy amin'ny malagasy. Inona ma malagasy malagasy? Madagasikara zavatra telo ihany no ilaina de mandroso Madagasikara. Inona le zavatra telo? Fambolena, fiompiana, fitrandrahana. Bosteo reo, atao zay maha-exploité an'ireo. Fa raha reo ny vitany fitsinjovana an'ireo sy fikolona fanatsarana an'ireo tsy misy malagasy mahantra, tsisy malagasy sahirana intsony. Be de be ny te hifindra diso firenene sy ny rehetrarehetra ohatr'izao hoe nonizaka izay no ny fitondram-panjakana. Isika manko miteny hoe ny fiezahany tsirairay no mampivoatra ny malagasy, mampivoatra ny firenena. Ye, tena marina izay. Fa kosany rehefa tsy isika vahoaka ny tsy au pouvoir, tsy afaka miteny, tsy afaka milaza, manambara ny hetahetatsika sy ny faniritsika de zava-poana zany, tsisy dikany zany. Maiza mandinika fa ny teny iray izay alokan'ny vava de mila fatarina sy mila eritreretina. Izay teny atao amin'ny kabary sy amin'ny fampanantenana de mila eritreretina. Fa tsy izay zavatra takatry ny vavanao sy takatry ny sainao de tenenina aby. Zao
mina fatany tsy ngoloka tsara mihitsy ny ohatrinona moa ny euro ray am'izao ohatrinona ny dollara de zara raha mba mihinana ny malagasy miaina tsy lafo loha mandry andriranatsy aiza ho aiza isika mpitondra am'izany ho anareo ampitandro filaminana ihany koa mba kajio tsara andriany tsara ilay teny filamatra anareo hoe hiary ny vahoaka sy ny fananany fa ianareo am'izao fotoana zao de au contraire an'izay mamono ny vahoaka sy mandroba ny fananany teny atsipa ho amin'ny manam-panahy zay eritrereto fatary tsara isika dia malagasy ray malagasy reny tsy tokony mihitsiny hitavandry ery moatahoata ny anaty propagande hoe tsy hitrosatsony atsika fa apindrana vola ampitrosan'ny firenena ohatr' zao ohatrinona moa nitrosatsika am'izao fotoana zao malahelo ihany antena satria malagasy ray raha malagasy ray malagasy reny malahelo ihany am'izao fotoana zao satria tsy misy intsony ny tena mahamalagasy any tenanay tsisy intsony ny mahamalagasy ny zavatra ataonay tsy misy intsony ny mahamalagasy ny zavatra iainanay fa de miaina amin'ny tebiteby miaina amin'ny tsifisina miaina amin'ny fahantrana tsy hainareo mpitondra mihitsy ny important sy ny rendrarendra ny be teleferike ine sy ny rehetrarehetra tsy haiko hoe zany ve de mba atao hoe mampandroso nisy teny mako nataon'ny filohampirenena hoe mahantra ny gasy fa sambatra ha zany ve mba teny ataonao andre matofilo zany ve mba zavatra ataonao am'izao fotoana zao de nio tsara hoa fa ianareo ao amin'ny mpitondra ao io de azo lazaina mihitsiny hoe mampihinany tsy fihinana ny vahoaka antapitrisany maro tanora tsy anasa jiro ny rano sakafo ny vidim-piainana de hoe mandroso hoe sambatra ve malagasy na de mahantra azy ataoko hoe tsy mpanao politika angambany ianareo fa businessman moa zany de manao zay hidiram-bola amin'ny posiny de rehefa misy vola amin'ny posy de mody manao asa soa kely mody mampanantena zavatra kely de mody manao zavatra ery hay tsy zany no atao hoe fampandrosoana ny fampandrosoana de miainga avy any fotony miainga avy any fotony avy any amin'ny kely indrindra tonga any amin'ny lehibe indrindra ary ny fampandrosoana de tsy mila oeraoera tsy mila fitokanana hoe tokanana koa ny ary atao an'izao koa ny ary fa ny fampandrosoana de mila mametraka fototra avitrasy ianao mametraka an'ireo ministra reo tsirairaiky avy reo misy indramako kely ty tenin'ny mpanao politika iray ty tsy teny anarana fa hoe ny mpitondra de mila mijery tableau de bord inona le tableau de bord tableau famantarana fafana moa ny tableau amin'ny teny malagasy fafana famantarana hoe tsy ampirano ny malagasy inona zany ny atao tsy ampijiro ny malagasy inona zany ny atao tsy ampisakafo malagasy inona zany no atao fa tsy hoe tsy ampirano malagasy de andeha ndao hoe jerena any tokoa zao tsy fahampiana rano zao tsy ampijiro de hoe ndao jerena idirina fotiny any tsy izay fa misy ministra be dehibe eto Madagasikara mijery sy mampafantatra napetraka koa ny solombavam-bahoaka hijery hoe inona zavatra ilain'ny vahoaka ato inona zavatra ilaina amin'ity toerana ity hoentina hampandrosoana ny firenena fa lalaovinareo raha nga le firenena tena sereo zany sanabavy zany lalaovinareo le firenena fa eo atsika mahita anazy fa tsy hipetraka ela eo ianareo de ho hitanareo problema moa zany zay te hampandroso de finganina fa am'izao fotoana zao tena mampihemitra tsy mampandroso ny fitondrana am'izao fa mampihemitra nizaniza miteny nizaniza milaza de zay ny zavatra iainana am'izao fotoana zao 1 taona mahery zay nazahoana ny fahaleovan-tena mbola mandady ihany Madagasikara mbola mangataka ihany Madagasikara aiza ho aiza amin'ireo firenena nahazo fahafahana tafaratsika rendrarendra ny be
kilalao be dia be, oera be dia be. Makasitraka rehetrarehetra dia ho antsika ho anareo influenceurs sy influenceuse rehefa manankiana dia ataova amin'ilay zavatra mitsatoka tsara any amin'ny sainy reny, ataova amin'ilay zavatra fantantsara mihitsy hoe tsy mety marina ka ity. Eny fa raha natondraka ambony gisa moa ianareo raha natondraka ambony gisa ho an'ireo olona mitabataba reo miteniteny fatany ozy izy ny sasany hoe vahoaka 3 na 4 5 tsy haiko 12 anaty Facebook ve no hanankiana antsika asa moloha fa miainao anatin'ny fahatrana, miainao anatin'ny fasairanana ny vahoaka malagasy amin'izao dia courage daholo makasitraka foana antsika abonnez page dia partagez vidéo mba ho hitan'ireo mpitondra fanjakana izay milaza azy sy miseho mahay ireo hoe mandroso Madagasikara amin'izao mbola mihemitra tsy hita mihitsy ny fandrosoany fa mihemitra trany na ara-politika na ara-toekarena na inona tsisy zavatra manjary eto Madagasikara. Zay ny zava-misy mirary soa dia courage malagasy sahirana fa sambatra ozy izy ny fomba fitenin'ny filoham-pirenena antsika amin'izao fotoana izao dia mirary soa sambatra ihany moa antsika izao na dia mahatra sahirana raha dia sambatra ihany satria mba misy fety foana, misy balle foana, misy fitokanana zavatra kely majinijinika foana dia mandeha ny artista, mandeha ny tsy haiko be dia be tombola sy ny rehetrarehetra. Zay no iainantsika eto Madagasikara dia sambatra ho antsika mirary soa